Ambare, ambara, ambara manya pela kajanaya, ambara manya pela kajanaya. Sirsingi la sauna maria, santa kahite santa sambaraya, ambara manya pela kajanaya. Amara Maria bella sapienza, si chiama la sua bella nessuno, si mahita chi lunga bella e si chiama la sua bella maniera, si mahita chi lunga bella halai tu orai mai su pedira, una halai mai su pedira, ieri malale, malala no malala nyaka, malala no malala nyaka, malala kala shawan sirama, malala kala shawan sirama, kandur nur rosen photo, kandur nur rosen photo, malala kala shawan kilungala, malala kala shawan kilungala, kilunga pela ruas na ngemoto. Mando.com est une plateforme utilisée pour gérer votre équipe et tous vos projets. Campagne marketing, gestion de projet.
Soa sa mga soa sa mga angay to salama suwa pangayo manawa ko. Soa sa mga soa sa mga angay to salama suwa pangayo manawa ko. Ane mami sai kwati ke to dwani kapakuri etisho. Ane mami sai kwati ke to dwani kapakuri etisho. Igana sai shana salama patra sana re prasu wasti ya be shana nula tisho. Igana sai shana salama patra sana re prasu wasti ya be shana nula tisho. Ara paina arewe patunga so. Ara paina arewe patunga so. Ika suwala la nga beta pahule kana ka piara ipeti ana la se tunga suwanya plus. Ika suwala la nga beta pahule kana ka piara ipeti ana la se tunga suwanya plus. Ashala la kunman san piara paina kemena ka tunga suwanya san dosa na na wakanga ya tunga sala masara kuwa ngara umena kula bimukan sobo tutala ngoro patike banko mana la si. Hayata. Suabe ianareo, arapaina aby ianareo, arapaintsika menakavy a. Azafady ankohaka kely tsy corona akory aby ny akama. Salama rivariva re misaotra amin'ilay Rija Betsileo ny akama Fleury. Tsisy fisaorana ny akama Alpha Garçon. Niova ilay feo azafady. Niova ahoana indray, lasa ratsy ve? Lasa ratsy indray ve ny feo? J'ai pas touché. Raha vao manao feo mihitsy zany a de tsy mety le izy, zay ny tena marina e. Fa le muzika nefa mety foana raha vao le muzika. Eo zany ny problematsika eo. Asorina ahoana ny haut-parleur zay angambany a. Dia mazava izy angamb'izay a. Azafady a. Zay angambany izy mazava. Miaraba antsika rehetra, miaraba Ranabavy Tombo, miaraba antsika rehetra. Mamerina ihany aho hoe tsika efa atao amin'ny YouTube amin'izao a, de afaka manaraka zafady direkta amin'ny YouTube nareo zay afaka manaraka amin'ny YouTube satria efa misy YouTube direct tsika menakavy. Aoriana kely eo raha sitrapon'ny tompo dia miova teknôlôjia tanteraka tsika ka hiatsara ny zavatra na ny teknôlôjia miasa eto amin'ity zavatra ataotsika ity. Dahoary a. Resaka momba ny tenin'ny filoham-pirenentsika, momba n'ity asa soa sy ny fanaovana fanadevozana amin'ny endriny vaovao ity,
Ary ino izy teo? Iresaka ihany koa tsika momba ny hoe andrano zany ohatrany hoe éditorial anankiroa na telo no ataontsika fa azo adino hoe ny ity fandaharana ity manko dia tsy fandaharana filazana vaovao na hoe filazana ny zay fihetsika rehetra ataon'ny mpitondra fanjakana tsy mety fa lazainy tokoa ny fihetsika tsy mety ataon'ny mpanohatra. Zay zany be izy. Ka iresakotsika hoe ny faritra iva sy ny CVO, zany hoe le Covid organique zany. Iresaka ihany koa tsika momba ny maninona ny tanora manao diveriny ainy, ary iresaka ihany koa tsika kahana séquestration na non séquestration fa karazana hoe terrorisme na harcèlement moral ana olona vehivavy anankiray, vehivavy malagasy izy io, mipetraka aty andafy aty ary victime ana harcèlement moral par voie juridique et judiciaire ataona mpitsara anankiray vehivavy any Madagasikara. Mpitsara ambony avocat général io olona io, ny azo tononona amin'ny anarany dia Ibodo, dia ny après an'izay samy comprendre daholo ny rehetrarehetra hoe izy zany fa hoentintsika eto en détail momba ny zavatra ataon'io ramatoa io, ary ho atsikafitsika eto ny raharaha maizina rehetra vitan'io ramatoa io amin'ny zavatra mitranga amin'izany atao hoe fanapotehana olona moralement amin'ny alalan'ny harcèlement juridique, judiciaire et moral. Iresaka an'izany tsika. Fa zao aloha zany iresaka tsika momba ny raharaham-pirenena. Hitatsika ary tsy hamerina an'izany eto ny tenako satria dia mamenatra reo olona. Izy zany tena hoe tsy le fitondrana intsony nomeko tsiny fa isika malagasy mihitsy. Le fitondram-panjakana zany efa hita hoe tsy anao malagasy mihitsy ny problemany, tsy anao malagasy mihitsy no problemany na hoe sosiany fa ny assise politika sy ny fametrahany politikany no mahafaty azy. Ny zavatra nahafinaritra ahako dia zao kosa nefa na izany na tsy izany. Ny tena moa mandinika sy mijery amin'ireny zavatra rehetra ireny dia rehefa mijery ianao ka nandinika ianao dia jereo tsara hoe tsy enthousiasme
Zany hoe faly ilay malagasy mitehaka na hoe tena hoe io fa tena hoe misy hafaliana amin'ny fandraisana an'reto mpivady andao atao hoe filoha amin'ny mafia fa tsy filoham-pirenena ka soi-disant manome fanomezana an'reto vahoaka malagasy. Zao io zany rehefa tsisy ekôla ho ahy ianao de tena tsy mamenatra ny zalahy. Tena tsisy etika mihitsy fa de hoe ny fanomezana zany tena hoe avany amin'ny fanjakana no miainga amin'ny fanomezana eo. Fanjakana malagasy zany. Tsy Andry Rajoelina ny fanjakana malagasy tompoko. Alao azavy zay. Raha misy don omen'ny Amerikanina, omen'ny Espaniola, omen'ny Frantsay, omen'ny Allemand, omen'ny ino izy teo? Sinoa. Dia tsy ho an'ny Andry Rajoelina zay na ho an'ny association Fitia fa ho an'ny fanjakana ka tsy azon'ny Andry Rajoelina tao mihitsy. Tena zavatra mampigiady zany re olona. Mampigiady zany ary mijanona zany fa tsy hoe miresita, tsy hoe voafafa fotsiny amin'izao. Azo mbola fongariny zany dossier zany Rapitso na Rafakapitso. Satria azo atao mihitsy ny manontany amin'ny ankety amin'izany andro zany hoe aizara ny facture idinan'ny enquêteur zany ao amin'ny association Fitia, aiza ny facture ividananareo an'ireo vary reo ka afahanareo miteny hoe an'ny association Fitia ireo vary reo. Misy investigation zany azo atao amin'izany. Mba tsy isian'ny olana mako de n'izao hoe mandeha indray ny fanenjehana mpamosavy chasse aux sorcières fa ry zalahandray ny tonga amin'ny fitondrana de rovina ihany zany misy filaminana eto Madagasikara. Tsy de fa mitena de n'izao. Azo fongariny zany Rapitso na Rafakapitso 10 taona ny fotoana farafahelany raha tsy nino izy teo ny délai de préemption angambany izy zay na iny filazandrala azy amin'reto le mpitsary reto moa zany malala azy fa zany angamba moa mpitsary. Zay ny lalàna hoe 10 taona raha resaka détournement de mbola afaka entina eo anatrehan'ny fitsarana foana ny afera. Mbola azo atao ny ankety. Or Andry Rajoelina tsy ho ela intsony de efa tsy eo. Dikan'izany azo atao tsara mihitsy ny ankety ahafahana lazan'izany manapongatra ny zavatra tsy mety ohatran'izany. Efa teneniko fa raha misy olona mandraitra atody de zany Andry Rajoelina zany. Faharoa Marc Ravalomanana. Donc tsy vola mivoaka avy any amin'ny Andry Rajoelina mihitsy ny vary ny zaraina reny. Iny zany ny aty amin'ny côté face zay fa ny côté pile zay fa ny côté face de zao. Tehaka rehetra malagasy zara fa mitehaka. Dikan'izany tsisy enthousiasme mihitsy fa fietsaram-belatsy. Rassuré ateo nahita an'izay osa hoe efa vita le ranamany ty. Efa vita ty bandikely ty. Na izy ara natsapa tao anatin'le tehaka fa tsisy enthousiasme mihitsy un moment. Fa voatery tsy maintsy ny animena na tonga an'le tehaka mafimafy. Zao le izy. Tena miala tsiny hiteny an'ity
fa mila mandinika ho atsika malagasy. Tena marina, tena tamin'ny andron'ny Mosesy rehefa navadika ireto mofo kely zany le navadika mofo maromaro. Tsy nilahatra akory ireto vahoaka nanajoro teo nandritry ny adiny 5 de tonga de defa migonimbary de tonga le olona de mikabary fa tonga de nilatsaka avy any an-danitra le izy de samy nahazo ny anjarany. Inona no tiana tenenina? Zao zavatra teneniko anareo. Averika any le izy hoe Président, Zoky Fleury, bainina. Fangady tsy azo natao hoe miaramila no manatitra ny reny vary reny isa-tokantrano mba tsy hivoahan'le olona amin'le fihobohana. Fa inona fotsiny ny ilana an'ireto miaramila reto fa de ny anambany vahoaka sy daroka vahoaka sy ampihinana-kanina sy asiana fokisana mihinana fotsiny ve reto miaramila reto? Fa inona mba tena asan'ireo? Dans un sens tsy diso zany tena marina, tsy diso zany eritreritry ny vahoaka zany fa maninona le vahoaka no humiliana ohatran'io? Tena hoe le dignité-n'le vahoaka mihitsy. Iny moa nisy an'le sary iny lazaina hoe de misy manany any hoe maninona miracle moa. Au lieu de être le fauteuil roulant le ramatoa de nalony mihitsy ny sakra nandeha beky hitondrana an'ity vary kely entina mody. De tsy mba hoe Zesiambana de raisina anarana eto de aiza ny adresy de aterina any. Na izay présence d'esprit zay fotsiny ary toko. Tanareo an'izany zany le mode de gouvernance hoe tena gouvernance na atao hoe tena jilamboty. Tsisy zavatra hoe scientifique mihitsy le organisation. Tsisy hoe vetivety toka. Ao anaty émission fa atsoko ianao rehefa avy eo. Ya. Tsisy zavatra hoe bien organisé socialement, professionnellement. Fa de iny le olona mandringa mitondra beky misy mavoa azy fa tsy mba hoe ianareo zay handicapé de aterina any an-tranony ianareo fa mihena adresy. Le miaramila nefa miandry tanàna mijery zay mirotaka zany hoe anao oppression fotsiny ny atsana sambotr'olona de managadra olona. Nefa ato ambadika le fanjakana tsisy solution fa olona vitsy no nomena sy ny zaraina amin'irety sakafo sy zavatra sy ny zaraina. Tsy vita an'izany fa mbola lasa indray hidedaka le filoham-pirenena io zany. Zay zany mahita an'ireny de zao Madagasikara ry malagasy miovay ianao malaky filoham-pirenena fa tsy tafavoaka ianao raha mbola vary ray gony no zaraina de ny filoham-pirenena no midina sur place. Tena tsisy an'izany reto aty. Aty andafy aty
Ny firenena mandroso tena mahavita lalana des milliers de kilomètres par an. Fa mbola tsy nahita na indray mandeha raha hoe iny Andriamatoa Macron, Mitterrand, Chirac na Sarkozy mitokana lalana. Tsy endriky nahita zaho. Possible hoe nanokatra autoroute ngeda-be anankiray qui fait 700 000 kilomètres. Possible. Mais j'ai jamais vu un président français d'un pays développé. Parce que le développement ne se traduit pas seulement par l'économie. Il y a aussi la psychologie, le mental, le comportement des gouvernants. Tsy mbola nahita hoe filoham-pirenena mandroso ara-tsaina, mandroso ara-panahy ka andeha hitokana dispensaire. Tsy mbola nahita an'izany a raha ty amin'ny firenena mandroso ty. Satria raha zao mitoy moako dia ndray andro any rehefa hividy janty vaovao an'le Lexusny Andriamatoa Andry Rajoelina dia mbola otokanana koa ka iantsiana vahoaka hoe io no Lexusको nividanako janty vaovao dia avokoa tehaka daonindray le malagasy ray manontolo. Manahirana, tena manahirana hoe ianao zany tena zao ry malagasy droit anareo ary obligation ny fanjakana ny manampy malagasy rehetra na izy na iza ao anatin'izao problème zao. Tena obligation ary tena impératif ho an'ny fanjakana ny fanampiana anao. Dika zany droit anao no angatahanao fa tsy privilège akory reny. Ka hoe nomeny Andry Rajoelina faritra dia faritra vive le président, vive le engagement io. Ary tsy maintsy ataony. Fa tsy hoe fitiavana anao malagasy no amezana an'io. Dia lasa izy mitonatona manao dedaka ry atosy ary hoe za maheno amin'ny Facebook hoe tsy mahazo makaty tsy tianao ny tosy dia tonga ty mihitsy fa za tsy matahotra an'izaniza. Zay zany ny vavan'lahy, tsy matahotra an'izaniza hono izy. Ino tsara zay ry malagasy inona moa mahasamihafa an'izay hoe rehefa isany ambadika any aloha ny herinareo zay vao mandrefy ahy. Fa tsy matahotra an'izaniza zany Andry Rajoelina. Dikan'izany na ny vahoaka na Andriamanitra tsy atahorany Andry Rajoelina. Mieritreretanao. Iza zany Andry Rajoelina? Efa tsy matahotra an'iza iza. Aza atao miteny hoe izy Andriamanitra dia garantie. Dia raha manontany ianao zany hoe iza dia iza na iza na iza tsy manontany fa miteny an'izay dia midika koa zany fa miteny ianao fa tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia na iza koa tsy matahotra vahoaka koa zany ianao. Na ndray teraka azy ary zany tsy atahorana. Dia tonga tany tosy izy dia mantira an'izay mazava ho azy fa rasahany ianao Andriamatoa Andry Rajoelina hoay. Zao no teneniko anao zany raha tena kabla ianao ka tena hoe say ianao zany andrefy ny tena hoe tsy atahoranao an'izaniza ajanony le miaramila re. Zao no teneniko anao ho avy ny fotoana hoe vita ianao. Tsy mihetsika ary tsy hitifitra ireo miaramila. Ho avy zay fotoana zay. Ho avy zay. Tsy afaky ny teny ianao hoe tifiry ireo vahoaka ireo na tifiry ny rano ireo ry pompier fa ozy ny miaramila hoe ampy zay Andriamatoa Andry Rajoelina alohan'ny atongavana amin'izany zavatra rehetra zany dia tsy maintsy misy asa andrasana amintsika rehetra na iza na ianao indrindra ny travay amin'izany
dia tsy maintsy travail initié, concerté, fa tsy hoe voatery avy amin'ny fidinana an-dalambe fa tsy maintsy zay kosa nefa ny finaliteny fa sao de hoe miketrika ny olona mavita ny olona en superstructure dia nao malagasy ianahany eo indray fa manomboka mandeha efa sehon'ny olona nareo hoe ity ny zavatra atao fa mbola mianahany nareo mbola tsy kaopikoa na rehetra miaramila eto raha satria mbola tsy tonga tsara angamba le afatra tsy tafita tsara angamba le 5G fa tsy maintsy tonga zany aza manahy nareo vaoka aza manahy antanynareo hoe iza ny hitondra ao na iza n'izao misy constitution io tsy maintsy manaraka ny constitution io satria no ny amaroan'ny olona maro loatra fa tsy hoe eny noho ny amaroan'ny fahoriana maro loatra dia noho ny amaroan'ny vahoaka maro loatra tonga eny Analakely dia voatery tsy maintsy misy hitsoaka satria ho mafy be ny pression amin'izay fotoan'izay ho avy ny akan'endrinendrika projection ny azy zany fa j'ai le sentiment profond fa ho avy zany satria na ny antony isan'andro andro radiolina dia mampiseho fihetsika manandevo ny malagasy ary mahateritra ny malagasy sa ny andro radiolina no miteny hoe satria ny faritra iva dia nisotro covid organique dia tsisy maty tena miala tsiny fa tena opareny zany zany hoe le manana connotation ohatran'izao manko zany cause zany eno tsara hoe ny bomanga zany nampisotroana covid organique dia tsy nisy maty ore olona isan'andro ny faritra iva ny tena mandevona olona maro e zay manko le zavatra tsy tenenina eto ary nefa tsy atao direct fa mody atao ny faritra iva dia rehefa hiaro amin'izay indray izy zao dia ozy izy hoe misy lotsa dikany hoe lotsa tsalo zany ny filaza azy any amin'ny faritra iva misy lotsa mipetraka any any amin'ny faritra iva e oui d'accord fa le connotation eto amin'ny faritra iva dikan'izany le olona mahantra majorité bomanga mena covid organique dia tsy maty tsy tratran'ny coronavirus diso tanteraka ianao andriamatoa andro radiolina diso tanteraka ianao ary eo no mahatonga anao hoe ianao fa very tadipotra ary efa very ianao satria mafy loatra tsy fitiavanao an'retile mainty enireny ary tena misoratra mitavanao mihitsy hoe amin'izany teninao zany tsy fitiavanao ny mainty enireny dia sahanao manavaka ny mainty enireny hoe mafy satria nampisotroana coronavirus dia ampitahinao ny anao zany tsy maintsy asianao foana le fampisarahana fa ny olona efa kopany e sarahanao ny mainty enireny sy ny lotsa kanefa rehefa mindresaka porofo miako anao amin'izany dia zao rakaty e ary mirary raha ohatra hoe efa sitrana lera lahy mba ahafantaranao azy hoe tsy marina ny teninao anisan'ny filohany allehibe amin'ny zazamaity Andriamatoa Norbert une semaine narary tratran'ny coronavirus tamin'ny Mazanga mivoaka Facebook zany fa lazay famamorona ianao mba manao gouvernance par le ino dizy teo par le Facebook ihany dia tsy hitanao akory ve hoe narary tratran'ny corona nga Norbert quand on dit Norbert on parle de
quand on parle de Norbert, on parle automatiquement de faritra Yves sinon du rugby. Dia tsy fantatra akory fa raha Norbert tratran'ny coronavirus. Hitanao amin'izay le volonté, hitanao amin'izay ry malagasy hoe le volonté fampidina an'le clan na le karazan'olona anankiroa. Nefa ireo olona ao fa mifampikôzy amin'izao fotoana izao hoe tsy lasa intsony ty vavangisy ty. Vavangisa be reto. Tika vavangisa manko dia menomenona eo foana, miresaka eo foana nefa tsisy zavatra vita. Mampirevy fotsiny. Zay, mampirevy fotsiny nefa tsisy ninona tao. Musurpe an'ny zava-panjakana nolazaina fa Andramatoa. Tena ianao kosa aloha miala tena mba miala tsiny aho. Tena miala tsiny fa raha mbola velona teo. Non, aloha tsy tena izay fa tsy mety tsiny. Tena tsy mety miala. Tsy nahapoiziko ianao no mahavita mihatsara vela tsy. Sy monsieur substitué amin'ny zavatra tsy anao akory. Satria anao taritiny ty vadinao Maivandoa ty. Dia lasa koa ianao Maivandoa miaraka aminy. Nefa le malagasy mba mieritreritra hoe ty Ramatoa ty tsara tarehy mety mba manatsaina. Ary tena zay mihitsy ny eritreritry ny malagasy hoe ty ohatra amin'ny malemilemy paika. Satria amin'ilay anao somary fohifohy dia malandilandy. Ohatrany hoe somary mafatifaty dia matin'izay le primabord zay le olona ary voafitaka izay daholo. Kanefa rehefa tena ataony dinika zany, ianao mihitsy no ohatrany tena mampiritsika an'ilay film. Mba ho koranina ny olona amin'ny zavatra mitranga hoe any amin'ny fotoana ny tokantrano domony ireny. Mba tsy taran'ny zavatra ohatran'ireny dia ajanono aho le zavatra ohatran'io. Manjary milaza marina ny hoe Fleury e. Mason'ny Fleury ny partout e. Domoiny. Asa mba alefa nitsony ny vadinao ry Andry Rajel. Misy dikany aho matoa miteny an'izay. Raikitra indray zao ny rombo raha hoe inona indray zay. Tratrako indray ianao. Na rapitra alina satria. Rapitra Andry Rajel fa mahinao an'izay. Zay moa général Rakotomalala moa. Tsy afaka amin'ny Rakotomalala ianao Andry Rajel. Tsy afaka ianao. Tsy afaka ianao. Il y a toujours un Rakotomalala. Devant ou derrière ou à gauche ou à droite. Ou sur ta tête. Il y en aura toujours. Ary ny Rakotomalala tsisy mafiady zany. Tady zay. Tsy misy an'izany. Il y a toujours un Rakotomalala. Zay. Ambaro kely ny passé anao. Mba tsy ho fantatry ny olona. Satria efa mafy loatra le zavatra tondraka le malagasy. Fanandevozany ireny teo amin'ny teo Tsonjombe ireny. Fanandevozany ireny. Le olona efa matinoana. Mbola tsy maintsy ajoro ihany ery. Dia devant an'le gony. Ohatrany hoe devant ana fardo. Na tamin'ny andro Moyen Âge raha tsy nisy ohatran'ireny. Jereo daholo ny histoire tamin'ny resaka mosary. Tamin'izany famine zany. Tsy nisy ohatran'ireny. Fa manomboka mandeha sady le filôzofia sy le psykôlôziana collégium. Ny andevy ny ampedinao. Ny babonady ny ampedinao. Ny biby masika ny ampedinao. Dia iny nona sy ny nofa nasena ny lahatra hitehaka an'ilay filoham-pirenena. Saotra an'Andriamanitra aho fa tsy dia tena mitehaka mafy zalahy. Ary tena nation on n'est pas enthousiasmé. Rehefa mivoaka le malagasy ka mitondra an'ilay vary dia sady niondrika izy mitondra an'ilay izy. Fa tsy nahita malagasy nitraka ianao ka falifaly mivoaka tao. Tsy nahita ianao. Tiako tenenina aminao efa vita zany Andry Rajel zany. Raha ao anatin'ny fon'ny malagasy. Ninona nataon'ny Andry Rajel amin'izao fotoana izao dia ataon'ny olona kritika foana. Rehefa ny fitondram-panjakana
ny tonga am'izay niveau zay de fataro fa tsy lavitra trony momba azy, tsy lavitra trony. De tant plus l'izy efa en harmonie par rapport amin'ny zavatra mitranga aty ivelany ity. Tsy afaka niteny zavatra en détail fa zako aloha zany mba miteny, tsy mba fa tena miteny nareo mpanao politika mba mahay izy rangahy mamaky film. Vakio tsara rangahy le zavatra mitranga. Fa nareo ohatra ny diso famaky zany ohatra ny mandeha, ohatra tsika zany de zao tsika malagasy amin'ny mahiliantsika de zao mieritreritsy nanao zavatra improve fanao hoe tsika ne spécial le, tsika ne hafa tsika ngambany humain hafa mihitsy akoatran'ny olona hafa eto ambonin'ny tany. Moa misy samy teny mihitsy ka Madagasikara ne tsy Afrika ke lara mainty zao mijery na tonga any États-Unis lahy na tonga izy lahy na tonga any an-danitra lahy mbola ozan'Andriamanitra hoe ianao nga fotsy ataonao klasiko mainty de mainty ianao. Misy malagasy tena mieritreritra mihitsy hoe tsy afrikanina izy. Raha ianao mifanena amin'ireny le ino izy teo mety isy ao Namibie fanina ianao reo fier d'être rhodésien, d'être namibien, fotsy reo ary efa nontanina izy de afrikanina amizay ozy. Fa na sady tsy mainty tsy fotsy. Au contraire raha mbola classé mainty mbola miparady any zay tsy afrikanina zay. Ay zany tsisy ny division ao Madagasikara ka ahafahany andry Rajoelina zay lotsa manavakavaka de ataony ery amy devant ery tena ontsa ne re olona foka, tena ontsa, tena tsy afeniko hoe tena ontsa. Ny fanaovana an'ity asa ty zany tena mila mafy fo mihitsy, tena mila mafy fo satria mahaly afarany tena nanoratra niesiko io tena ny havana izy zany tena hoe havana akaiky fa tena voatery tsy maintsy ny tena hoe tototry ny fitarainana azy zanako. Tena moaly fotsiny farafahakeliny eo amin'ny olona 2020 ny taraina amiko. Tsy manana fiainana intsony ahy zao. Tsy manana fiainana intsony. Fa de tsy maintsy mamaly ny fitarainan'ny olona, tsy maintsy manoro hevitra olona, na olona ary aty andafy aty mbola misy amiko ny problème. Mbola misy amiko ny problème. Tsy maintsy mandray olona ianao de tsy maintsy mieno an'le olona. Ninona zany caprice-n'le olona. Misy mo olona zany rehefa miresaka de lava be tena autoroute be tsisy virgule, tsisy point, tsisy ninona. Ka tonga izy hitarainanao amin'ny problémany de miresaka izy ary tena miresaka zany. Fa tsy le androany aloko zany aloha za. Fa azavaiko anareo fotsiny hoe sady mila patience, mila souplesse, mila écoute. De ianao koa nefany tsy maintsy manoro azy ary tsy maintsy tena grave de on doit être, moi je dois être à la hauteur de leur attente. Zay ny tena grave satria le olona malahelo, le olona mitaraina. De na olona tonga physiquement tonga eo aminao izy, na olona manoratra aminao izy, na mandefa sary aminao izy, na mandefa fitarainana direct vocal aminao izy, le misy naman'izay ihany keo nandefa haiko ne le tena grave amin'ity zavatra ity. Misy naman'izay ihany keo nandefa hoe teny amin'ny soratra masina hoe izy aminareo reo ozy izy ohatrohatran'izay le izy ny tena masaha ka moy ny ainareo hatramin'ny farany hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tapona indray ny daomin-drakatra malala tamin'izay. Inona ny mahatonga an'izany? Ianao zany saika hoe tena zara nga tena
aloha tena valiko daholo reto olona reto hoe zany tsy mur de doléance ka anaovanareo fitarainany saika andeha hanoratra an'izay tratra an'izay le toriteny zay zay le soratra masina zay izy aminareo ireo ny afaka natanteraka ka hanaraka ambaki ny ainareo ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ozy le vadiko zay hoe fantatrao ve le Andriamanitra rahanao tamin'le méditation natao? De raha ohatra anao zany fantatrao le Andriamanitra tomponao de fantatrao ny sitrapony. De rapida-be mivaly ny tao amiko hoe ny fanampiana ny fitsonjovanao an'ireny madinika ireny satria ireny madinika ireny de an'Andriamanitra. Ka raha tsy manampy an'ireny la fleury kanefa la mijery tao hoe oy aoy iala nipogan hoe mialatsiny afa tena zany hoe tsy mur de doléance de tena lasa indray ny fidina par priorité le olona ampiana de le vola kely saika anaovana PME no nalefa tany daholo indray de vita indray. So ihany aloha fa tsy nanao PME andao fa tsy nahazo indray raha nanao de mba afaka sentiment hoe tsy lasa tany amin'ny PME ny vola fa lasa nalefa nanampiana ny mandra. Tiako tenenina aminareo hoe matoa mahavita amin'ny teny sy mahasamy teny eto de misy zavatra mavesatra ato an-damosiko ato ka tsy vitako irery no mitazona azy. Ho anareo zay tsy micomprendre zany fa mihaino fotsiny nareo ka ataonareo fangalana torimaso ny tenin'ny fleury Rakotomalala fa tsy arahanareo vavaka, tsy arahanareo fanompony, tsy arahanareo fanatanterahana de tadio fa tonga am'le tenin'Andriamanitra koa nareo hoe izy aminareo reo zay afaka no afaka anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra enina de anaraka tamin'ny ainareo ary izy. Fa rehefa tsy ao anatin'izay kategoria zay nareo de mipetratrara ary akatony ny vava de hoany tsara ny sakafo tafandrimandry par rapport an'izay satria tsy mitovy ny lalantsika ary tsy tokony izay koa zany tsy azo discuteny zany. Zay le izy mahaiza manompo sy manaraka ny teny zay tokony zay lalàna apetrak'Andriamanitra hoe ampio ny mandra. Saika nipogan aho tratra amin'izay aho hoe izy aminareo reo. Tolefika indray Rakotomalala zay vola saika anaovako PME ny lasa tany. Za koa ne mba manana ny fiainako e, za koa ne mba manana ny plaisirako e. Ary manontany mihitsy ary za fa maninona ny zany tratra zany e. Fa maninona ary zalahy misonanina fotsiny e. Ary ny sasany ary tena mandrapaka mihitsy maka an'le izy. Ianao efa anatin'le izy mbola misy olona ihany manompo anao, misy ihany ny olona masano kritika anao. Tiako tenenina aminareo de zao ity zavatra atao ty. Ny manao soa dia gratuit. Ny opa miaraka amin'izany koa gratuit. Fa tadio fa ny fanaovana ratsy tiany amaranako an'ity tantasiko ity ny fanaovana ratsy n'est jamais 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 gratuit. Tsy maintsy miverina ary mipody any aminao foana ny famerim-bola un jour ou l'autre. Tadio zay. Mañana
Sotra ny Elisy ny tia. Resaka kely momba ny akama amin'ny 12 septembre tsika. Ho antsika zay exposant na maniry
hanao fampisehoana ny ampiranty ny fampiratiana ny asa vitanareo any zany a, na sakafo zany na fitaovana, na zay tsy haiko na mety hoe misy manan-talenta koa amin'ny kabary, misy manan-talenta koa amin'ny fahaizana mampime, dia amin'ny animation dia afaka tonga. Ka amin'ny sabotsy amin'ny 10 ny tenako no mandray anareo, sabotsy maraina amin'ny 10, na sabotsy après-midi amin'ny 4. Azafady, amin'ny 10 izay, amin'ny 10 izy efa amin'ny 10 maraina, dia aty amin'ny 95 aty Soazy sous Montmorency, ho anareo exposant sy ny anareo ahandro sakafo ka hivarotra amin'izany no raisiko amin'io sabotsy io. Tsy za rery moa no eo fa misy membre-na birao tsy maintsy eo. Zavatra tonga de teneniko anareo voalohany, tsy misy vola aloha na ny ariary ary. Nareo no mitondra ny fitaovana ahafahanareo manao ny étalagenareo, na mifandraisanareo amin'ny olona misakafo zany, na mifandraisanareo amin'ny olona amin'ny zavatra amidinareo. Tsy misy na ny ariary ary alaina aminareo. Raha izay. Ny varotra zay ataonareo dia tsy maintsy misy pourcentage kosa zay ifampidinihantsika amin'ny sabotsy, fa tsy oatra ny 10 isan-jato io raha be indrindra, ahafahana manao ny asa soa zay raisin'ny akama na ny ami Promada any Madagasikara. Ny sakafo efa hita manomboka miseho zao, ary efa manomboka andeha ny publicité amin'izany, dia ny sakafo spécialité avy any avaratra, avy any amin'ny faritra avaratra Madagasikara iny zany, tapiny avaratra iny. Fantatritsika fa ny mosakiky ny tena mampalaza ny Diego sy ny sabeda, ny laoky friry, felikaja miaraka amin'ny voanio, ary ny henaomby ritra. Raha misy mahita laoky sira moa dia mety possible misy manao. Tamatavy efa fantatritsika ho an'izay efa nanandrana fa ho avy eo ny tsoka vao maraina, ho anareo zay makafoka, tratran'ny makafoka ny zoma alina. Raha possible vitantsika techniquement, tandremo fa tena mety hisy sinoa manao an'izany, spécialiste va tena hoe mahay an'izany mihitsy. Tena za tena manao garantie mihitsy eto, engagement, fa raha ohatra tsy tianareo ny tsokan'izany olona zany dia rembourseko ny volanareo. Afaka mandonareo dia za indray no vous allez vomir à côté zany, na dans les toilettes, et c'est moi qui vous payerai. C'est moi qui vous payerai, fa tsy hoe re akory, so misy mamadika indray. Raha ohatra nareo tsy ho afa-po amin'izany canard laqué na cochon de lait amin'izany olona zany, dia rembourseko. Takan'izany koa ny masikita ny malala, ny beignet ny malala. Raha ohatra nareo tsy ho afa-po dia rembourseko. Mbola misy hafa koa avy any Diego ho avy eo koa. Zay zany le izy. Ny an'ny Tananarivo dia misy ho avy keo anao. Ny tsy ampy sisa dia zay mety ho spécialiste amin'ny koba ny talata ny volon'ondry sy ny saosisy ny talata ny volon'ondry. Maro manko ny olona nangataka an'izay, ka raha ohatra misy zay olona izay mahavita koba talata ny volon'ondry dia aza misalasala miantso aho
fa tena misy demande be dia be io miaraka amin'le sosisy tsetsona ovy dia mikarepoka misy demande io. Dia ny Antananarivo zany miaraka amin'ny Varanga sy ny karazany. Zay ny tetik'asan'ny vehivavy fa tsy tetik'asan'ny Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Zany hoe ny hevitra no avy aty amiko fa ny fanatanterahana dia idirako manokana ny ladies akama zay tena tsy afenoko anareo fa ary averiko eto foana hoe dinamika ary zareo, tena miasa ary zareo ary tsy afeniko fa ohatrany hoe engarako kely mihitsy ary zareo satria noho n'le asa mandeha tsara ataondry zareo. Tiako fantatritsika be sy ny maro zany hoe ho hitanareo ny fihetsika zany atao hoe ladies akama zany na amin'ny fandraisan'olona na ny organisation. Misy ihany koa eritreritra tonga dia mbola tsy avoakako zao fa tonga dia lazaiko antsika menakavy zao mba bloqué kely ny 22 août 22 août na 22 août antsika menakavy manomboka amin'ny 4 dia mifarana eo amin'ny 5 sasany eo. Zay ihany. Manomboka amin'ny 4 dia mifarana eo amin'ny 5 sasany eo 22 août. Misy zavatra ho atao mbola miketrika an'io zahay dia rehefa masaka tsara le izy dia tsy anjarako intsony no miteny aminareo satria tsy zany tompon'ny organisation fa misy olona groupen'olona tompona organisation dia zaraina amintsika menakavy. Zay ny amin'iny. Iny moa iverenantsika foana isan'andro san'andro satria hetsika lehibe io porte ouverte amin'ny akama io ary tena anisany hoe tanjona lehibe io ka tsy maintsy vitantsika io. Felimahogo, Felimahogo. Zay rô. Zao moa tena zay lanto Yvon. Sakonde Raza Falmerabanao. Joseph Eugène Ratsimbazafy. Iresaka momba ny ity olona tratran'ny harcèlement moral ity tsika. Ataoko eo amin'ny 10 minutes raha ela indrindra. Zao Oreto. Fantatrareo moa fa amin'ny fitsarana dia misy antanan-tohatra maromaro. Dia rehefa tonga any amin'ny cassation dia mbola misy antanan-tohatra anankiray. Le cassation manko dia hoe na casser le jugement na confirmer. Dia misy olona zany rehefa resy eo amin'ny cassation dia tokony hoe resy tanteraka. Azonareo? Fa misy zavatra ambonimbony izay io zany ny arme absolue ary tena arme politique fatrana alika. Fa rehefa tonga ao amin'io zany amin'izay niveau zay le fandehan'le procédure na le fitsarana nanomboka tany amin'ny instance mandrapatonga ao amin'ny cassation io zay mahatratra hatrany amin'ny atao hoe 5 taona, 9 taona, 7 taona, 8 taona dia eo amin'ny cassation zany dia mbola misy arme anankiray azo mahitahita ampiasaina. Tena moa zany amin'ity monde justice ity dia mba
manontany ireo avocat akama miara-miasa amin'ny monde justice de hoe honao rekama any Danemark ty olona trona amin'io amin'ny vakansy. Mba efa naheno ve anao teto Frantsa aho hoe divorce dia anaovana pile. Dikany samy mahay an'io daholo rehefa tratran'izay na ohatra hoe mpilalao na mpanao asa momba any amin'ny fitsarana any pour intérêt de la loi. Taitra be le akama. Pourquoi tu me demandes ça? Efa mba naheno an'izany ve ianao hoe divorce de tonga any amin'ny cassation de misy intérêt pour intérêt de la loi. Mbola tsy naheno an'izany. C'est un avocat qui a pratiquement 63 ans. Nanontany an'ilay jeune indray tao Paris de miara-miasa amintsika. Les collaborateurs no nanontaniako. Tsy mbola naheno an'izany aho izy. Any Madagasikara misy zany. Any Madagasikara tompoko divorce fisarahana lehilahy sy vehivavy. De le ramatoa anankiray manapotika an'le tokantranon'le olona satria nialan'le bandy rehefa tian'le bandy le ramatoa anankiray de nanaraka an'le sipa le rangahy zany laka ty andafy taty de nefa efa niteraka tamin'io mpitsara io le bandy de nipotehany ary tena nipotehany amin'ny ankitony ny tokantranon'le sipa. Zay vita mariazy de mandeha ny harcèlement moral, judiciaire et juridique si l'on peut dire, psychologique amin'ny alalan'ny machiavélisme ataon'io ramatoa io. Tena zava-doza. Eritrereto fa nindaisiko zany olona zany. Aloha tsy tena mialatsiny efa de formation professionnelle le tonga de manao évaluation psychologique rapide be mihitsy. Tonga de hitanao hoe misy trouble le ramatoa. Ary tena atteinte izy. Elle m'a montré sa photo lors de son mariage. C'était une jolie fille. Je l'ai bien regardée. Je l'ai bien comparé par rapport à sa photo. Mba ahafahantsika ny tenenako an'izany amin'ny eto amin'ity émission ty, mba ahafahantsika malala hoe misy ny lehilahy ary misy ihany koa ny vehivavy tena tsisy mahavehivavy azy fa tena inhumaine. Tena mijereko le ramatoa tena complètement tsy mitovy amin'le mariage. Je l'avais mise à l'aise. Fa miresaka amiko le olona, za tsy manana autorité, za tsy fanjakana tsiny, mangovotra le olona. Efa ela be izy, vao tsy nitremble, ary rehefa tena nidiniako le izy, tsy fatahorana le izy mangovotra, efa lasa seconde nature. Zany efa tsy mataty pression intsony zany le olona. Potika moralement le olona niresaka tamiko ary tena tonga saina hoe jusqu'à ce point là ve misy olona mapotika olona. Efa nisaraka rehefa nanaiky le olona hoe eto anare rehefa iny no tianao de lasany any le bandy. Efa tsy miara-mipetraka reo. Fa ny objectif tsy maintsy potehana le ramatoa le mipetraka aty andafy miaraka amin'ny zanany. Moramora ve zany reo olona? Mpitsara miasa avocat général any Madagasikara
no mahavita an'izany. Ka zao natoroko io olona io hoe satria miady rery le olona, natoroko izy hoe inona ny procédure tokony arahana. Natoroko izy. Azonao atao tsara mihitsy ny mangataka expertise ADN ho an'io zanany teraka alohan'ny zanakao io. Azonao atao zanao. Raha izay. Mba hahafahanao malala sy manam-porofo fa mivadinao dia mba tsy milamina. Ary za sura ao et certain fa zanany io. Faharoa, anaova expertise psychologique et psychiatrique ny zanakao psychiatrique ny zanakao fa tsy maintsy misy hitan'ny psychologue fa misy zavatra tsy milamina satria raha na ianao zao ara, za moa tsy niteny anazy an'izay fa any an-tsaiko zany, na ianao zao ara rejerena tonga dia hitako hoe atteint un trouble profond. C'est quel harcèlement psychologique et moral. Zany manko ny zavatra grave indrindra zany. Ny grave indrindra amin'ny famonoana olona dia ny harcèlement moral sy ny harcèlement psychologique. Fa rehefa tratranao eo amin'ny harcèlement moral sy psychologique ny olona dia vita izy zay. Vita. Tsy manana assurance intsony le olona iny fa lasa désarmé tanteraka ary manana doute foana ary tsy sura amin'ny tena intsony amin'izay zavatra ataony. Zany hoe potika tanteraka zany ny maha olona an'le olona. Meko ohatra anankiray nareo mba ahafahanareo malala hoe ahoana madangerosy an'izany atao hoe harcèlement moral. Mialatsiny aminareo janty féminine aloha za, ialako tsiny satria avy eo ahako satria izay ny exemple akaiky indrindra. Hitanareo? Ny vehivavy rehefa miantso anao, raha ao amin'ny tokantrano dia mifamadika le fandehany jeu. Ianao lehilahy indray miantso an'le vehivavy hoe elahy. Ile vehivavy miantso anao hoe ndry. Ka azagaga elahy! Rekamo, recof-boy. Raha lasa elahy no ndry, fa izy no lasa elahy. Ka raha vao miterina izy dia milamina elahy ary tonga dia mipirina elahy satria efa elahy no ndry. Fa madika zany le izy. Dia hiteny lahy hoe, hiteny isika hoe fôtiny hitan'ny olona aveo leriny tena entina sangany amin'ny vadiny. Satria vitsy ny cof-boy malala an'izay hoe zaka azatsoina hoe ndry zany. Fa tsy hoe dada. Dia mipetraka amin'ny madadanao ianao amin'izay dia tompon'ny fametrahana, ny fanapahana ao amin'ny tokantrano. Fanapahana fa tsy hoe mifandidiana. Fa raha vao ianao natao hoe ndry, dia c'est elle qui porte le caleçon. Et c'est fini mon gars. Zay zany ny tipana harcèlement moral sy psychologique anankiray. Ary dangereux io. Dangereux io. Satria tsy tompon'ny teny intsony ianao raha vao atao hoe ndry. Azonao zay. Zay le izy ka dia azavaiko aminareo hoe misy an'izany. Tsy teneniko moa ny anaran'le tovolahy, tsy teneniko ny anaran'le bandy. Fa bandy miaina aty andafy aty izy fa tena bandy ratsy loha le bandy. Sarotra bainina mireconnaître hoe diso. Azafady toko, sarotra mireconnaître hoe diso. Raha noronao aza. Alamino dia mireconnaître ava hoe diso dia ny ankizy jerena. Ny ankizy jerena rehefa tsy mifankatia lontsana. Ny ankizy jerena manana ianao amin'ity le anankiray any Madagasikara, manana nahazo koa ianao tamin'ity le vady nivadianao ofisialy. Zany hoe manana anankiroa ianao.
Mbola misy zavatra soveny zany bainina. Okey. Tanora manao divernienne. Zao toy an'ireto le fanontaniana ataon'ny rahalahy sy ny akama amiko hoe ary averiko aminareo le izy hoe bainina fa tena tsisy fika mihitsy ve le iverenana amin'ny lafrantsy e? Tena kozy tena alora nga miverina amin'ny lafrantsa fa tena tsy milamina tsony tia, tsy milamina tsony ty bainina, tena tsy ilamina tia. Satria na mbola hisy hitondra ary rehefa avy eo tsy havita miracle zany bainina. Tena efa potika le firenena e. Fa inona ho amin'ny mahatonga an'lesany miteny an'izany foana e? No, rehefa tena mikozy bainina mibandy aty amin'ny tanàna de zao tahak'izao nilititsika miaramila tao anatin'ny tafika frantsay e. Tahak'izao nilititsika mety soferana bus any an-dafy na eto Madagasikara fa mikarama euro e. Tahak'izao nilititsika manana sécurité sociale e. Tahak'izao nilitiny ny hôpitaly aty Madagasikara ohatran'ny hôpitaly any an-dafy e. Tahak'izao ny aty Malagasy tsy mila mangataka visa raha makany Frantsa na andeha haka vakansy any États-Unis e. Ny zavatra nifadiana mifady tamin'ny Malagasy de tsy mahazo miditra bara zay idiran'ny frantsay. Tsy aloka ay ara izay ozy izy ry lerony. Toy izay ty zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao ty. Zay ny ery bainina miara-matory amin'ny tay e. Ewa, fa ahoana hoa? Eo fohy heritaona sy tapany zao zay manafatra amin'ny pompier. Manafatra ny ino ty izy teo? Commune. Eo mba tokony asorina le izy ato e. Tsy tary lerony. Eo inona ny antony? Tsy mahatakatra ny teo. De manao lavaka vaovao de manao lavaka vaovao de farany eo an-dopandriana le izy. Hainao ihany ny trano amin'ny tanàna fa tsisy rihana. Inona zany mahatonga ny tanora malagasy manao divernienne? Na izy lasa manao dahalo de mamono olona de zay olona matiny eo de matiny tsisy pia. Iny olona matiny iny no misauve amin'ny fiainany satria rehefa maty iny de tsisy sahan'araka re tsy tompona omby de lasa entina ny omby de amidy amina sinoa. Omby anankiray tokony ho 6 millions. Non, 3 millions 500 tsisy taratasy de vidin'ny sinoa mora 2 millions. De tonga de ajedaky ny sinoa de ohatrany hoe nisy taratasy ihany iny. Ray zay. Ho an'ireto le malagasy mahitahita indray de eo ny tika tongavana. Asa izy miondrana amin'ny avion sady izao izy miala Madagasikara quel que soit le motif fa tonga aty izy tonga izy de misitrika any amin'ny légion. Le rahalahy le zandrikely maty farany teo Maria Netona fa navita nanefa ny didiny ny monde justice sy ny akama tamin'ny latsinainy ary voalevina voasitrika somatsara amboninahitra ny razana ny vatamangatsiaka ny Andriamatoa Toroasina. Raza Fantakoto moa izy teo tsy mety tadidiko foana ny anaran'ny adaly. Navita ny editsika. De lasa izy mivoaka amin'ny Madagasikara de inona ny zavatra ataony? Voalohany indrindra na izy mizaka amin'ny mafy tsisy papier de manao livreur de miaritra 3 taona eo mandra-pahazo papier de mipetraka amina 20 mètres carrés
tsisy vady, tsisy zanaka. Tena miaritra. Ary zay kosa aloha, mialatsiny fa ny fiainana tsisy fiafiana. Tsy mipasy, tsy mipasy. Dia zao, misy indray koa izay manana nationalité, fa nananana nationalité raha niala tany Madagasikara nefa niaina tao anatin'ilay fahantrano. Dia zara raha hoe nationalité ny teny, dia sacre. Mitody zany. Maty ilay zanak'olona. Tena nanao défi tamin'ny fiainana izy hoe za tsy maintsy tafita ary tena finosako vy ty miaramila ty. Anaovako an'ity miaramila ty. Io zany ny tena fanontaniana gaovana mipetraka. Fa inona ny tsy finosanao tanora malagasy vy? Fony viranga aty dia tonga dia revena mantsy io miara-mirona ary kialalika dia ndao latsy zao Tiany olona tiana hipetraka dia zay. Tsisy voafitapitaky nizaniza zany. Hoe andeha ho japindra Valomanana na ho japindra Laratsiraka. Tonga dia ampy zay Fony vy ianao. Rendribe ridy reny ny fony vy fa tsisy mpanaraka. Tsisy mpanaraka. Mampalahelo. Io zany malasa saina n'le tanora malagasy mihitsy hoe mahasamy fony vy izy rehefa miaina ao anatina zavatra structuré. Structuré tsy inona ny aty andafy. Iny izy fa ny fony vy mahasahy mandeha miady any Mali, mahasahy mandeha miady any ninona izy teo Syrie. Hitany hoe zany mission any Mali zany misy terroriste ane zany ary zay no nahafaty an'ile bandy kely. Io dia zao any amin'ny taninao anao tonga dia any dia efa ny fony vy. Dia hoy ianao hoe ka nanina ary lahy tsy nijanona taty. Ka raha nijanona taminy avy dia nisy mpananatra nareo. Nisy nanory lalana ve? Nisy namety ory lalana ve? Betsaka neny ny risika tokony hahafaty ara any. Voalohany indrindra tonga dia tifirin'ilay rony. Izy intsony ny mpitari-dalana. Faharoa, gadrain'ilay roa. Fahatelo, maty ny coronavirus. Betsaka ilay risika. Zaranao raha mijoker anao. Alavitra. Dia azonao ampiasaina foana ny joker. Hoe tia ny joker tia ny information tia ny revimengy Asisy stratégie ho ilay zavatra rehefa miresaka ary rehefa miteny. Fa raha tsisy stratégie ianao amin'ny zavatra ataonao dia taraiky foana ianao amin'izay zavatra atao. D'accord? Ndao
Eka, tsy afiako zany fa tena ao anatin'ny projetako mihitsy ny isin'izany atao hoe azafady fasafasy spectacle zany Guigui sy Dady Love zany. Mieritreritra an'izany aho hoe amin'ny fotoana ahoana no mety hanaovana an'izany, na efa miketriketrika an'io tsika zany aoriana kely. Bon, Andry Rajoelina dia gouverneur an'Antananarivo satria il agit comme un gouverneur mais pas comme un président.
Araka le nilazaiko teo hoe tsy mbola nahita hoe nanolotra 40 millions de masques ny fitondram-panjakana frantsay dia iny 40 millions de masques, 4 millions de masques angamba niezaka sa 40 millions tsy tadidiko. Dia iny Emmanuel Macron no nijoro teo. Dia niandry ho tiafan'le frantsay, tsy nisy zany. Milaza izy hoe efa mandeha ny fabrication amin'ny masque, lasa izy nitsidika an'le usine teo amin'ny mpanao gazety, tsy nanangana vahoaka izy. Lazainy hoe vitany, on va livrer tant de millions de masques par semaine. Tsy niandro ho tiafan'ny frantsay izy na hoe andeha iny anao dedaka hiparady fa hoe exploit be zany mahavita milivrer 4 millions de masques par semaine zany. Raha Andry Rajoelina zany dia tokanana hatramin'ny hoe ary midina hatramin'ny hoe tia fanamome vary raigon'ny malagasy Andry Rajoelina. Hoy le tantinina nitaizana azy hoe maika efa ranomasina hozy izy raha mipotaka ary mamonjy. Raha i Andry Rajoelina zany no filoham-pirenena frantsay dia tsisy fotoana ahafahan'ny Andry Rajoelina matory. Satria na amin'ny andro alina ary aty dia misy chantier misokatra fanamboarana lalana, misy na amin'ny roa maraina ary misy livraison ana avion Air France Amapolony izay nividiana tamin'ny Airbus. Dia zany hoe amin'ny ray maraina zany Andry Rajoelina avy mitokana fanokafana lalana dia amin'ny roa sasany mandray Boeing non Airbus 30, dia amin'ny 4 maraina mandray sy manokatra fizarana petit déjeuner ho an'ny lahy antitra sy ny vavy antitra. Tena mety tsy ahita tory mihitsy ary tsy hatory mihitsy amin'izany fitokanana izany Andriamatoa Andry Rajoelina raha izy ny filoham-pirenena aty. Ny tena marina dia zao, na vary 1 kilao ara na 5 kilao zarain'ny Andry Rajoelina any amin'ny faritra Rapitso dia hotokanana. Tonga eo izy mivady hijoro satria tsy maintsy ampidirinao anatin'ny sainao malagasy hoe i Andry Rajoelina solution. Zay ny stratégian'ny Andry Rajoelina fa malheureusement efa tsy mipasy intsony izy n'inona nataony lahy eo izay tsy hifidy alina intsony. Manana an'izay toe-trainy malagasy. D'autant plus ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina rehetra dia fitazonana Antananarivo tsy rotaka. Il vit sous perfusion. Qu'à partir du moment Antananarivo tsy afa-po natary Andry Rajoelina amin'ny solution dia mihetsika sy mirotaka Antananarivo. Tsy rarahin'ny EM Andry Rajoelina zany ianao province na Tuiliara na Tamatavy na Adego na Fianarantsoa satria ialahy moa na ialahy manavitra azy amin'izay zavatra ataony tsy maintsy misy côté anankiray foana mijoro manavitra sy manao maninitra izy teo misy lelaka amin'ny Andry Rajoelina dia eo foana mampatonga an'ilay izy mikatso dia lasa vahoaka. Ireo vahoaka mipetraka any amin'ny faritra no lasa victime.
Le définition an'le côtier manko de namerina ary ianao mipetraka any amin'ny côte de côtier ianao zay. Aleo azavatra resak'izay fa tsy fanavakavahana hoe côtier de haut plateau. Fa namerina ary ianao mipetraka any amin'ny côte de côtier ianao. Oui, zay zao mipetraka amin'ny Ile de France de francilien. Tsy manavakavaka mihitsy zany. Tany tsy midika hoe anti-marseillais les franciliens. Io volonté fanasarasarahana io koa manko misy foana io. Na ny andafy, na aty andafy na ny Madagasikara, n'aiza n'aiza eran-tany. Mahazo sopapandray zao ianao. Ka izao le izy. Miala tsiny aminao tovolahy. Tsy filoham-pirenena mihitsy ianao fa governoran'ny Antananarivo. Mafy loatra ny fatahoranao an'Antananarivo. Kany ianao ka manaonao foana. Moramora ve ho azy zany eo Tamatave zany e? Vao teraka le zara dia eny ambony planche ny matory. Ahoana moa izy nga hery velona raha manao tsoa zay? Tsy lahatra amin'ny fahantana moa zay. Tsy lahatra amin'ny fahantana. Zafady ahozy izy. Fa misy olona ao, misy karazan'olona ao mampatonga an'io ho lahatra. Dia nakoatra hatramin'le oppression militaire dia lasa tafiditra ao anatin'ny kizon'le zavatra tsy mety. Tiana tenena amin'izany rehetra izany dia zao. Andra, mialahy lesy tena kozy. Aza andrasana hiteny aho hoe trop tard. Hoy le teniko zay, engane mba izany diso. Efa niteny an'izay aho. Tsy voatanany lahy akory anie Andry Rajoelina hoe tonga tao anaty projection-ko amintsika miteny zao, mbola tsy tapitra akory ny volana Août. Dia efa niteny tamin'izany andro hoe miomana ianao ry Malagasy. Fa afaka 4 volana, 5 volana dia tafaka hatrany amin'ny 4500 ariary ny euro. Io izy io. Io izy io. Calculeo tsara, farany volana marsa ny tena an'izany. 4 volana na 5 volana moa. Ka raha farany volana marsa zany dia avril, mai, juin, juillet, août. Mbola tsy tapitra ny volana août moa. Dia efa 4500 tsika izao. Par rapport amin'ny projection nataoko zany, ao tsara tsika. Teniko iaho hoe zao manko sauvé par le gong. Satria tena nitaraina hoe mety tsy voaloha reto malagasy reto nikaraman'ny fonctionnaire fa mila fanampiana zay. Dia nahazo an'le 171 millions tao indray. Tena miala tsiny aho. Projection-ko tsy diso mihitsy raha niteny hoe mois de novembre tsika en cessation de paiement. Fahity zany ny État. Tsy afaka mandoa nikaraman'ny fonctionnaire akory. Dia jereo tsara. Tonga amin'ny mois de novembre bientôt ho betsaka ny engagement amin'ny fitondram-panjakana tsy ho voaloha, tsy ho vitana. Hitanao tsara zay. Dikan'izany ianao fournisseur, ianao miara-miasa amin'ny fanjakan'ireo, tandremo. Dangerous, dangerous, tandremo. Tena miteny aho. Manarak'izany, mino ary dia efa miteny dia zao. Fa any amin'ny farafaran'ny taona any dia
tafakatra hatrany amin'ny 4600 ny euro anankiray. Malgré ny fiatombohan'ny exportation izay mety hanomboka bientôt na hoe efa manomboka akory ara amintsika miteny izao. Azavaiko anareo ny antony rehefa tonga izay fotoana izay io fa 4600. Dikan'izany ny janvier sy ny février 2020. Tiens, mars, janvier, février, mars 2021, fahoriana ary tena hoe famine tsy tanono na hoe mbola hoe zavatra gravy tseritseretina mitranga ao Madagasikara. Tadio izay tianiko izay. Tsy ho araka intsony ny vidin'ny vary, tsy ho araka intsony ny vidin'ny menaka, ary na ny charbon andrahoana azy ara dia hitanao ny vidiny. Ary hitanao ny fampiakaran'ny ralahy. Ianao variana manao fety ny volana Desambra, ralahy mampiakatra ny lasantsy à la pompe pendant le week-end du réveillon de Noël et du réveillon de Nouvel An. Dia ianao malagasy manko tia fety, tsy fantatrao akory hoe vola ialany am-paosinao io, dia au lieu de mampiseho ny tsy fafalianao ianao dia mbola lasa ihany ianao mirevy. Ny ianao ne, izay ne ny tena problème. Fantatry ny fanjakana hoe vahoaka mirevy ary mpirevy na tsisy vola ary ny malagasy dia tsy maintsy miezaka mirevy. Dia fantatry ny mpitondra izay, fantatry ny mpitondra ny faiblesse-nao dia vita ianao. Vita ianao, vitan'ny olona ianao. Ka raha ohatra filoham-pirenena c'est en fait un simple gouverneur. Pire, il est resté maire, M-A-I-R-E, dans toutes ses splendeurs, si l'on peut dire, dans toutes ses actions et décisions, Merleri. C'est normal, les firenena raha tafiditra ao anatina catastrophe tanteraka, dans une situation catastrophique. Miala tsiny aho, zay le mahatonga anao miteny eto hoe rehefa tonga andro Rajel, tena marina mafy hoe mety possible hoe tsy mampaninona ny mamerina anao merana Antananarivo. Fa ianao aloha dia tsy filohan'ny Madagasikara, tsy hitanao akory ny fijalian'ireto rahalahy any amin'ny faritra. Ary mbola sahanao indray ara no miteny hoe ny faritra iva ny sotro Covid organique sa dia tsy maty, tsy marary. Nefa ao indrindra ny tena be chiffre ary tsy lazaina no sady tsy avoaka satria tsy fantan'ny rahalahy. Mazava? Ndao mba henoantsika hoe ty vaovao ty fa tsy fantatro ty zavatra ty fa misy mandefa. Rehefa tena sika vitan'irony be no fampiasaka teo fa tsy hoe rena zany manokatra fotsiny fa reo na iny tsara ny fanazavana ny ten'ny tompon'andraikitra komina dia odeko andresy olo tena fitenena satria rehefa fantana tsy mampitana
Fomba fizarana le zavatra foana zany dia manque de professionnalisme sy ny karazany. Amintsika amin'ny teny zao 4512 30 juillet ny euro. Dikan'izany zany efa tafiditra mihoatra akory amin'le zavatra nieritreretiko. Ty indray resaka hoe le fils du président Madagogo. Déjeuner c'est ton problème. Tsy afaka mipublie an'ity satria le zaza mbola tsy ampy-taona. Tsy nahita ny fandaharanao intsony aho. Ka io ary ianao tafiditra là sur YouTube. Arira Zafindrazaka. Ndraiky. Bon. Zay ny amin'iny temps de pression sur Madagascar. Après Ratsimandrava, après Corona. Aty a Bordeaux zahay mipetraka. On reste en contact. Bon. Defa hira farany dia miravitsika. Dia vita ny fandaharatsika. Andasy misaratra jereko kely. Sure, skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. I'm sure you think you're too busy to Nate misirat pangarang, ala pangatila
Namaru kuranga faminosa tiara Kena kumiseno kana mandelwas anoriziki na makuistai Tenga veri kwa yala no sabeite yeah I know Sisiano basurano Ano sarek forgotten low I know Makisa tabasano Kafona kafana meza pano Tiate Sisiano basurano Ano sarek forgotten low I know Makisa tabasano Kafona kafana meza pano Sisiano basurano Ano sarek forgotten low I know Makisa tabasano Kafona kafana meza pano Tiate Sami for marandre, Antini kuranga na marano sawe. We se nota msini fatamba te sakara kabole. Wafa maita mitade,